fa mbola mampisy resabe eo anivon'ny anteny mera-pirenena trany njavanitranga ny herinandro lasa teo ny fikasana anatanteraka ilay antsotsika hoe fitsipapitokisana ny gouvernemanta manana ny ambarany makasika izay indray matonavy raolodinina sy lombavambahoaka avy eo anivony mapara ny zavamisy aloha ny position mapara hatrany amin'ny mpiandohana vao tsy najaina ny andininy faefatra amin'ny dimapolo teo amin'ny lalam-panorenana dia efa tsy nandray anjara ny mapara atao anaty gouvernemanta rehefa natao ny papaikady hatrany amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana nandravana boamaritra dia efa tsy niditra atao anatin'ny boamaritra ny mapara fa ny mapara fotsiny mba tsy isy nikotany eto amin'ny firenena dia nitsikera tsy nandefa fahaolana tamin'ny gouvernemanta rehefa hita nefa fa tsy mavita azy le gouvernemanta dia ny aino nisosokevitra avy amin'ny ASVM zay niala ASVM ny mapara izy moa nitahaky amin'ny motion de censure nitahaky amin'ny motion de censure tamin'ity fivorina tsy ara-potoana fivorina ara-potoana fandroan'ity zany dia ny ireo ASVM zay niala nisan'izany Andriamatora Laisoa Jean Pierre atao hoe Jovato sy Andriamatora Siteny Randrianasoa Miaiko reo zany nresaka taminay mapara akosolo tena atao mihitsy hoe aloha mipetraka amin'ny couleur politique atsika fa tena tsy mety tsony ty gouvernemanta sy baiko avy any ambony ity foana ary niditra tao izay narean'izany tolo rehetra dia nanamafy mihitsy ary ny député Jovato tamin'izay fotoana zay hoe ny fahadisoanay teo dia le premier ministre ity avy any ambony tany no soniavinay fotsiny ary ity ary tokony hiditra hatramin'ny motion d'empêchement mihitsy dia natsony teo mihitsy ary raha mato Christine Razanamahasoa nanazava momba lalàna zay no mangararana an'izay tao dia ny fanaraka izay tao hoe tsy havitany motion de censure itsika raha tsy mirahina aloha apetraka dolo ny couleur politique rehetrarehetra apetraka dolo ny tsy fitovika-hevitra rehetra fa rehefa miditra atsika dia député amin'ny Madagasikara dia ny afaka natateraka ny etetam-bahoaka dia ny gouvernemanta ity nefa tsy mahavita azy fa andeotsika andinika ary isafidy hoe ity no premier ministre sy gouvernemanta tolotsika zay ny zavatra an'izay tao dia gagy izay avy eo rehefa nahita indray fanambarana Andriamatora Laisoa Jean Pierre atao hoe Jovato hoe mitsipaka an'io indray ny ASVM